Faly miarabantsika tsirairay avindrehetra hatraity alakamisy maraina fahatelo ambin'ny folo ny volana marsa ity manao fahasoavan'ny tompo aminao ary mankahery anao hatrany amin'ny zavatra rehetra izay mety sidraina ao amin'ny tontolo rehetra misy anao ao. Alohan'ny dieratsika ny hamofonenana io dia hivavakisika. Andriamanitra tsara indrindra sy an-danitro, isaorana manokana ianao satria avy aminao ny ainay. Ary raha mbola misy ny mahito anay an'io dia noho ny fitiavanao zany. Ka te hisaotranao manokana izahay. Dia indray lasa dino ireo zava-tsoa rehetra omenao anay isan'andro. Ka tianay ny hanamarika an'izany indrindra ny amin'ny mbola ho ataonao ihany koa. Mety izy ianao hiasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ka tsy ho zava-poana tokoa ny fotoana tahaka an'izao fa ahafahanay mandroso bebe kokoa amin'ny fanarahana anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao fotoana tokony hiasana mafy. Alaina amin'ny Romana 7:1-10 manao hoe ary tokony hanao an'izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fahatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky nohony tamin'ny andro voanonoantsika. Amen. Misy sokajon'olona izay ho tojo fahatiantoka noho ny fahalainana sy ny fandaninany heriny amin'ny fanaovana an'izay mahafinaritra anazy. Amin'ny firesahana sy ny famelana ny ozany hitombom-poana fa tsy entiny miasa. Havita be tokoa izy ireo raha toa ka mampiasa ny fotoana sy ny heriny amin'ny fanangonana harena hametrahana ny zanany amin'ny toerana tsara azahoan'izy ireo fahalalana. Aleona nefa mamela ny zanany tomba ao anatin'ny tsy fahalalana toy izay hampiasa ny fahafahamanao ny men'Andriamanitra azy. Lanjainy eo amin'ny mizana ny fitoerana masina ny an-danitra lehilahy sy ny vehivavy toy izany ary hita fa latsa-danja. Misy asa tokony ataon'ny tsirairay eto amin'ity tontolontsika ity. Ho avy Jesosy ary tsy tokony ho laniana amin'ny fotoana-donanam-poana ny fiandrasantsika fa amin'ny asa feno fahazotoana. Tsy natao ho laniana manontolo amin'ny fandinihitena am-pivavahana ny fotoanantsika. Nefa koa tsy natao hiazakazaka sy hiasa toy ny hoe miezaka azo ny lanitra amin'izany isika ka hanao tsirambina ny fanokanana manokana hikolokoloana ny fitiavam-bavaka manokana. Tsy maintsy atambatra ny fandinihan-tena sy ny asa feno fahazotoana. Izao no ambaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Aoka tsy hanakona ny fanompoana ny tompo ny asa manjaran'izao fiainana izao. Ilain'ny fanahy ireo hareny fahasoavan'Andriamanitra ary ny vatana kosa mila ampiasaina mba hanatanteraka ny asa izay tsy maintsy atao ho fanapariana ny filazanjaran'i Kristy. Manota amin'Andriamanitra isan'andro ireo izay mikolokolo ny toe-tsain'ny fitomoem-poana satria tsy ampiasainy ny herin'ny men'Andriamanitra anazy mba hitondra fitahiana ho an'ny tenany sy ho an'ny fianakaviany. Tokony ampianarin'ny ray aman-dreny ny zanany ny fanirian'Andriamanitra ny ahatonga azy ireo mpiasa mazoto ao amin'ny tanim-boalobony. Tsy maintsy mampiasa ny fotoany ampahendreny izy ireo raha tiany ho mpiasa maso sy mahavita tsara ny anjara asany ao amin'ny tanim-boaloboky ny tompo. Aoka izy ireo mpitampananana mahatoky tokoa. Tian'Andriamanitra ianao ho mpanohy mahatoky, ho mpitantom-pananana tena azahoana hametraka amin'ny fahatokiana ka mba ho fampianarana ho an'ny mino ane amin'izay rehetra atao. Amen. Anay tsara indrisan-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao hatrany izay mananatra anay ny amin'ny tokony ampiasanay indrindra ny mahakasika anay. Ampeo izahay mba ho modely tokoa ane eo anivon'ny fiarahamonina, ny toeram-piasana, ny toeram-pianarana ary ireo mahakasika anay rehetra ka aoka ianao no hita taratra amin'izany. Anaran'i Jesosy, amen.